ny zanaka kosa indray a io ny atao hoe tamby. Dia mba fantatrao ny dika ny teny hoe tamby be deaibe ataontsika hoe fanomezana, fa amin'ny teny frantsay a dia mahadika azy koa ilay teny hoe indamité na atao hoe tambinasa. Ny zanaka dia voafetra ny hijanonany ao aminao. Andraikitra lehibe zany araka izany a tokony ho tsaroano ny zanaka dia mbola kely izy hoe izakay natao fanomezana ho an'ny ray aman-drenika. Fanomezana ho an'ny ray aman-dreny ianao ka andraikitra tena miandry ianao zanaka dia tsy inona izany fa natao ampifaly an'izany atao hoe ray aman-dreninao zany. Izany hoe ny zaza manaja ray aman-dreny, ny ankizy manaja ray aman-dreny zany dia ankizy mahita fahasoavana ary tena afaka miaina ampilaminana tokoa eo amin'ny tany sy eo amin'ny toerana izay nametrahana azy. Fa adidin'ny zanaka ihany koa ankoatran'ilay hoe manaja, tena andraikitra andraisana aminy dia ny hoe manaiky izay tondrany ray aman-dreniny azy. Sarobidy ny fahatserovan'ny zanaka n'izany andraikitra izany. Tsy natao iompy ny zanaka ny ray aman-dreny fa natao hitaizany zanaka. Ka ao anatin'izany fitaizana ny zanaka izany ny zavatra anankiray tena andraikitra sarobidy miandry n'ilay zanaka dia tsy inona izany fa mifanekena hoe inona ny voalazan'ny ray aman-dreny. Tena mba hadidinao ao anatin'ny tokantrano ianao mampianatra ny ray aman-dreninao. Mety ho gaga ianao mihaino an'izany, tena izany mihitsiny. Natao hampianatra ny ray aman-dreninao ianao ary natao ihany koa ianao hampita zavatra maro samihafa any amin'ireo ray aman-dreninao amin'ny fanajana tanteraka sy amin'ny fitiavana azy. Firifiry moa ny ankizy ankehitriny nefa ry havana ao anatin'ny tokantrano tena mahay noho ny ray aman-dreniny ary eto te hampahery ianao ray aman-dreny mahay noho ianao ny zanakao amin'ny zavatra rehetra io. Ary zany ny tokony tsy andeha hanamboninao tena manoloana ny zanakao ka hitenenanao hoe tsisy zavatra fantatrao fa ianao izay zaza ray ranonorana ve ny andeha hampianatra. Fa mba fantatrao zanaka ihany koa ve fa ianao zanaka dia natao hanampy ny ray aman-dreninao. Izao zavatra ray mba tsarovy e. Ny vady dia mbola azo heverina hoe misy safidy, fa ny zavatra ray tsy mba nisafidiany eto tany dia ny amin'ny atao hoe zanaka na ray aman-dreny. Tsisy olona ny safidy hoe ity ataovy zanako ary tsy nisy olona ny safidy hoe ity ataovy ray aman-dreniko. Andraikitra sarobidy aminao zanaka zany ny manampy ilay ray aman-dreninao satria tsy kisendrasendra, tsy parazara na tonga n'io ray aman-dreninao io ho lasa ray aman-dreninao. Mampalahelo ankehitriny dia ny mahita ny zanaka tsy mandray ravindena ao anatin'ny tokantrano satria efa misy mpanampy. Ary rehefa irahana dia mampalahelo mijery ny zanaka mieritreritra ny hoe zangam-piasa anareo. Tsy natao mpiasa ianao fa natao izay mba hanampy kosa ny ray aman-dreninao. Ary ny zaza manampy ray aman-dreny dia mahafantatra tsara ny andraikiny dia ho lasa lavitra tokoa eo amin'ny tontolo izay manodidina azy sy eo amin'ny hoaviny ray manontolo. Noho izany zany meteza hanampy ny ray aman-dreninao. Ary farany amaranantsika dia izao, inona kay ny andraikitra ny zanaka? Ny andraikitra ny zanaka dia ny manontany. Mba fantatrao ve fa tena andraikitra sarobidy tokony ho tanterahan'ny zanaka izany manontany izany? Jereo ne rehefa any am-pianarany tsy manontanytsika. Tsaroanao ve izany izao? Efa tsy hainao ilay fizika chimie, efa tsisy niditra tamin'ny lohanao ilay matematika, tsy hainao ilay anglais. Fa rehefa nanontany ny mpampianatra hoe misy fanontaniana ve? Inona ny valiny? Sady tsy henony tsy misy aroa ianao indraindray nefa ao an-tsainao ao misy zavatra mitabataba hoe tsy azo ilay zavatra teo. Ilay tsy fahatserovana ilay andraikitra no mahatonga ny ankizy manao an'izany. Fa eo koa nefa ny ray aman-dreny lasa tia manam-pepo. Ianao ve efa nahita ny zanakao mba nanontany taminao?
inona reny tonga ho-tsainao ray aman-dreny mieritreritra ianao fa manontanytany foana ny zanakao ary teneninao mihitsy hoe aza be fanontaniana aza manontanytany foana ianao nga adala fanapempoana daholo reny ary vokatra reny fanapempoana reny lasa misy dona mahazo ny zanakao misy ratra mahazo ny zanakao ka tsy tsarontsony ny andraikiny ao anatin'ny tokantrano hoe andraikiny ngeny manontany ary ao anatin'izany fanontaniana zany lay mihera andraikiny zany hoe mihera vao manao zavatra satria ianao dia manapempo azy foana ndraindray ary moa rehefa sendra mba mivoaka ny zanakao ka miresaka aminao hoe ivoaka kely anio dia adininao ray aman-dreny ilay hoe tena andraikiny ka izany zavatra nyteneniny zany fa zao ny tonga dia teneninao hoe mandehana indray dia modi alina be inona moa zao nidiran'izany fanontaniana izany sy le valiny teneninao eo tsika ary dia hiteny amiray aman-dreny rehetra hoe misy andraikitra sarobidi nomenan'io zanakao io raha tsapanao reny zany na ray dia hitanao fa hivelatra ny zanakao